Apokalipsy toko fa 7. Ny zanak'ondry sy ireo 4,4 sy iray hetsy eo amin'ny tendrombohitra Ziona. Apokalipsy toko fa 7 ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo an-tendrombohitra Ziona, ary nisy 4,4 sy iray hetsy nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anarany iray ny voasoratra eo amin'ny handriny. Ary nahay feo avy tany an-danitra aho, tahaka ny firoondroany ranobe sy tahaka ny fikotriky ny kotrokorana mafy. Ary ny feo izay reko dia tahaka ny an'ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangany. Ary mihira toa tononkira vaovao eo anolohan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-mananaina 4 sy ny loholona izy. Ary tsy nisy nahay nianatra izany fihirana izany, afa-tsy ny 4,4 sy iray hetsy izay navotana niala tamin'ny tany. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy, fa virjina izy. Ireo no manaraka ny zanak'ondry, na aiza no alehany. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloam-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ary tsy nisy langa hita teo am-bavany, sady tsy manantsiny izy. Fahitana ilay anjely manambara ny filazantsara mandrakizay. Apokalipsy toko 7 ny andininy 4 sy 7. Ary hitako fa indro nisy anjely raiko nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny, ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahorana Andriamanitra, ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany. Ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Faminaniana ny hianjerany Babilôna. Apokalipsy toko 7 ny andininy 9. Ary nisy iray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe: rava, rava Babilôna lehibe, izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. Fanambarana ny hitsarana ireo mpitsaoka ny bibidia. Apokalipsy toko 7 ny andininy 7 hatramin'ny 12. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny, ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tanany, dia izy koa no hisotry ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra, izay nahidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra, sady hampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay. Ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny, na izay mandray ny mariky ny anarany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana ny Jesosy. Sambatra ny maty ao amin'ny tompo. Apokalipsy toko 7 ny andininy 17. Ary nahay feo avy tany an-danitra aho nanao hoe: soraty, sambatra ny maty, dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny, hoy ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay nisasarany izy, fa ny asany manaraka azy. Faminaniana momba ny Haramagedona. Apokalipsy toko 7 ny andininy 17 hatramin'ny 20. Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, izay nisy satroka volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely ray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery, ka nanao tamin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: arsoy ny fijinjanao, ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Dia narosin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny fijinjany, ka voajinja ny tany. Ary nisy anjely ray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa nanana fijinjana maranitra.
Ary nisy anjely ray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Ary izy niantso ilay nanana ny fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe: arosoy ny fijinjanao maranitra ka angony ny sampahom-boaloboka eo amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobony. Ary naroson'ilay anjely tamin'ny tany ny fijinjany, dia nangoniny ny voaloboky ny tany ka nazerany tao amin'ny famiazana lehibe, dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famiazana, ary avy tao amin'ny famiazana dia nisy rà nahadifitra hatramin'ny Lambrijovaly ka lasa hatramin'ny 900 stadio. Tse so si suru
aho